ahoana marina izy no miaino sy mijery ny fahorim-bahoaka misasaka ny tom-piasany ny fitondrana ankehitriny kanefa dia azo lazaina fa miemotra ny firenena mahantra tanteraka ny ankabeazan'ny vahoaka ary mizotra any amin'ny lalana tsy tokony izorany ny firenena ny mpitondra dia milaza fa tsy matory andro tsy matory alina amin'ny fitantanana ny firenena izany asa izany aloha dia toa tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka maro anisa hatramin'izao tsy misy mijery ny fahorim-bahoaka ary nisongadiny izany fitarainany vahoaka izany tamin'ny fidinana ifotony izay nataony filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny an-tsena teny toy izao ny santionany fitarainany vahoaka malagasy tsy ireo ihany ny olona mitaraina fa izay tsena rehetra nandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ny andro vitsivitsy izao dia feno fitarainana avokoa raha nimponina eto andreny vohitra izao aza lazaina fa eo ambanin'ny masony mpitondra fanjakana mitaraina mafy noho ny fahantrana sy ny asarotry ny fiainana dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe manao ahoana marina ny any amin'ny faritra izay lavitrany ny kere izay manjady amin'ny faritra any atsimo iny izay mazo ny vahoaka any atsiny maro dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa tena tsy ny tombontsom-bahoaka no mahamaika ny fitondrana ary adiny tanteraka ireo malagasy maro anisa mitrongo voahomany izany hoe novokisany lainga tsara lahatra ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra fa efa vonina ny UEM ary vonina ny vola enti-manana manatanteraka izany tsy izany anefa no zava-misy ankehitriny fa latsaka ao anatin'ny krizy maro ny firenena manam-pirofo ireny zava-misy eny anivo ny vahoaka ireny ny fahatsapan'ny manam-pahaizana eto Madagasikara hoy Mantsandriamatoa Ralson Roger hoe fahatsapanay zany tsy hoe zare no fandanena ny araka tamin'ny namana rehetra ao amin'ny ACS moa zany misy ny manam-pahaizana maro misy na docteur na ingénieur mine na ingénieur eaux et forêt BTB outdoor zay rehetrarehetra économiste sy ny sisa dia rehefa fampidinika foana zay mivory isan-kerinandro dia natsapa zany tena amin'ny fo madio mihitsy fa hoe latsaka katerena zany ny firenena indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena mazava ho azy fa rehefa ny ara-toe-karena ny voakitika kofina kenda dia kenda torak'izay koa ny ara-sosialy sosialy zany ao ny fahasalamana ao ny fianarana ao ny fiainana andavanandro sy ny sisa ao ny asa potika dao zany rehetra zany ary ny loza dia miteraka tsy fandriam-pahalemana koa zay latsaka ankaterena hoy izy ny toe-karena izay mitarika izao fahasahiranana ara-sosialy sy tsy fandriam-pahalemana izao tsy misy ny vahaolana avy amin'ny mpitondra fanjakana satria tsy misy ny programa nasa matotra tsy hita izay nalehany IEM izay novaina PM taty aorina vokany mahantra ny malagasy ary miazakazaka mankany amin'ny laharana farany amin'ny firenena tena mahantra indrindra eran'izao tontolo izao i Madagasikara mandainga ary mamitaka ny vahoaka malagasy ny mpitondra amin'izao raha nidina teny fotony tokoa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nahita maso ary naheno ireo fitaraina ny vahoaka ireo tsy niteto andreny vohitra ihany fa nijery ireo tantsaha ihany koa izy toy izao no santonany fitarainan'izy ireo dia maharary ambarako amin'izao tena tery zay tsy misy asa tsisy ivoaha tsisy anino tsisy anino zavatra ny lazay hoe anovako an'izao nareo anovako lainga be 100%.
mifitahy tay menaka tsasa arivo zao akay le menaka lasa 7 arivo. Zao mihidy ny vava mifaty manao fatim-biby tsy alevy ny hava maty mbegnimbegny. Raha ireny no maridrefy andrefesana ny asan'ny mpitondra dia azo lazay navetrany fa tsy mahomby teo amin'ny fitantanana ny firenena izy ireo. Ireny fitaraina ny vahoaka ireny dia mety anambatra ireo vahoaka tratry ny fahantrana lalina ireo arak'izao fomba fijery ny lehibe ny mpanohitra izao. Zao hoe tambatra ho azy eo reo. Ino mampitambatra azy? Fahasairana menjady azy. Ny fijaliana efa tena latsaka amin'ny antsana mangitsikingitsika mihitsy zao mivahoaka. Ka hoy iaho hoe tonga ho azy eo reo vahoaka reo. Zay le lazaiko hoe voninjadona mihitsy ny atao. Président tsisy farany. Mba tonga avy kely aty dia lasa nandeha. Dia lasa koa izy nanaraka. Zay le izy. Tsy fantatro ny sasana mba misy manao an'izany na tsisy fizalo ny hitako e. Izany no zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Kanefa tsy izay fahasahirana ny mponina izay no makarary andony mpitondra fa ny fiantsenana sy ny fidinana ifotony ataony lehibe ny mpanohitra. Ny fanaraha-maso azy sy ny raha matahora amin'ny fametrahana mpitandro filaminana eny amin'ny trano fonenany no mahamaika ho azy ireo. Tahorian'ny fidinana ifotony teny mahitsy ny zomahiny aza dia hita teo ny ireny sakana nataony zandary azy ireo. Noho ny fampiatsona nataony vahoaka dia mbola nisy mpitandro filaminana maromaro nalefa anampy teny Ambohidratrimo sy Talatamatiny. Saingy nisy ireo vahoaka efa tonga saina ka nampandremy aloha. Inona marina izany no tena tanjona amin'izany? Isambotra ny filoha teo aloha ve? Aiza ny fahalalan'ny olom-pirenena vezivezy malalaka eto amin'ny tanin-drazany? Ireo mpiaradia amin'ny mpitondra moa dia mainka mihitsy milaza amin'ny hainao manjery fa manan-korontana na mianao fiantsinany ny filohan'ny mpanohitra. Ny zava-misy aloha dia tsy nisy olona na vahoaka ny korontana tany amin'ireo toerana rehetra nolalofany. Inona moa no tokony atahoran'ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy an'ilay olona izay nolazaina fa resy lava? Izao anefa no tsy maintsy amafisina amin'ny mpitondra fa olom-pirenena malagasy mananjo ivezivezy sy andeha entsena manerana any Madagasikara izy. Tsy izay ihany fa amin'ny mampanohitra azy dia manana andraikitra ihany koa izy miaino sy mijery ny fitarainan'ny vahoaka ary mitsikera ny fitondrana tsy mahomby. Ny raha matahora na ny intimidation dia fomba fanao any amin'ny tany mampiasa ny didijadona. Ireo fanakanana intelimetona natao amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia taminy teny mahitsiny sy ny fandefasana mpitandro filaminana maro dia pirofo fa entina ampiororona ny mpanohitra ny zandary. Dia manaiky atao fitaovana politika entina anaovana intimidation ny samy malagasy tsy mitovy hevitra ve zany ireo mpitandro filaminana? Kanefa ny vahoaka mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalemana noho ny asan-dahalo. Sao dia ny tombontsoa politika no tombontsoa manokan'ireo mibaiko ambony no ampiasana ny mpitandro filaminana amin'ny asa tsy tokony ataony. Mipetraka daholo izany fanontaniana izany satria izay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Matoa mikoropaka ny mpitondra dia ireny fidinana ifotony ireny dia mitondra pirofo marina tsy azo lavina fa tsy mahomby ny politika ny mpitondra ary manomboka tonga saina amin'izany ny vahoaka. Ny firenena demokratika dia afaka maneho hevitra malalaka sy ankalamanjana na en public ny olom-pirenena sy ny mpanohitra. Ny zava-misy aloha dia ilay kianja izay nolazaina fa kianja demokrasia aza nakatony. Ny lalam-panondrinana dia miaro izany atao hoe fahafana maneho hevitra malalaka. Kanefa ny mpitondra manitsakitsaka ny lalam-panondrenana izay nanaova ny filoham-pirenena fianianany izany. Tsy afaka hijery fotsiny izany ny mpanohitra fa tsy maintsy mitaky ny zony. Hoy mantsy ny filoha Ravalomanana hoe
hoe zay andananaizy na zay rehefa tsy amena toerany zahay satria ny mpanohatra manana droit manana zo hiteny araka ny lalam-panorenana le araka ny lalàna 011 zay 2013 zay lalàna zay a raha ohatra ka nisy ny débat ary tena nisy le débat de mifampiresaka tonga izy zay rehefa amle raha le makasary io zao le izy hoe raha zany la somatsara de ekeko anao monsieur Lavaly manana ho lasa mpanohatra tia eto mboletiko ko nonano zatakatahana aminareo de hoe avoay le décret d'application fampianana an'izy zay ihany tsy mangataka zay ovay ny lalàna na itsy ny lalàna avoay le lalàna lay décret d'application satria efa lany iny efa nekenina ny présidentiel ny président fa nanakeny izy avoay zay fotsiny de manara-dalàna zay rehefa aveo fa rehefa tsy avoaka anareo de makeny antseny zay de zay manao populisme eny tsy mitady toerana ao amin'ny fitondrana ny mpanohitra fa mitaky kosa ny toerana ahafahana maneho hevitra malalaka mazava mihitsy ilay fitakiny izy zo ny mpanohitra araka ny lalam-panorenana tsy vitan'izany ihany fa nisy araky ny fampatsahivana ilay débat natao tamin'ny 20 ny volana desambra 2024 ihany koa fananaiky ny filoham-pirenena ankehitriny amin'izay ho filohan'ny mpanohitra ny tiana olazaina de izao legal sady légitime ny mahafilohan'ny mpanohitra any filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny olana eto amin'ny firenena moa dia io tsy mitana ny teny nataony ary matetika manao fandikana ny lalam-pandrenana io ny filoha amperinasa vo maika aza ny mahamaika ny fitondrana dia ny fanoloana ny lalàna am'fehy ny mpanohitra kanefa tsy nisy fifampidiniana tamin'ireo mpanohitra izay ampiarana ilay lalàna akory ny fanamboarana lalàna ve izany atao an'ny olo-tokana izay tsy tianana atahorana izay tsy fahaizana mijery lavitra izay ilay lazaina hoe manao pilotazy ave no tena olana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena koa ho gaga ary ve isika raha toka mitaraina amin'ny mpanohitra ny vahoaka maro amin'ireny fidinana ifotony ireny hoy matsy ny filoha Marc Ravalomanana momba izany hoe tsisy manaraka mihitsy mpanohatra rehefa tena mandeha lalana tokony ho izy ny mpitondra zay ninnininy fa mpanohatra matoa rahan'ny olona de leo izy vizaka izy boriny zany filazana tena leo izy satria tena mandeha amin'ny lalana tsisy ny fitantanana firenena de latsaka ny anaty antsana mangitsingitsiko ny filazana azy no ireo crise rehetrarehetra manjaka eto tolangeny crise ara-pahasalamana crise ara-toekarena crise ara-sosialy crise feno crise ny tanàna crise tsisy asa de zay no mahatonga ny zavatra miseho am'izao fotoan'izao io mazava izany fa ny fahasahiranana lalina izay miantra isa-tokantrano amin'izao no mampiazakazaka ny olona manatona ny filohan'ny mpanohitra fa tsy fanakorotanana na fiantsiana araky ny nambarany mpiaradia amin'ny mpitondra ka ampiasan'ny mpitondra ireo mpitandro filaminana anaovana raha matahora ny lesona azo tsoahana amin'ireny dia ny vahoaka no tompon'ny fahefana ary nampindrana izany amin'ny mpitondra efa manomboka tonga saina izany vahoaka tompo-pahefana izany satria tsy nahavita ny adidiny napetraka tamin'ny mpitondra dia ny fampandrosoana ny tompontsom-bahoaka izany tsy ny mpanohitra no tokony atahoran'ny mpitondra fa ny vahoaka izay nataon'ireo tsinotsinona ko mipetraka ary ny fanontaniana hoe iza ary no tokony hitaraina ny vahoaka amin'izao fahasahiranana mahazo azy ireo izao fa ahoana mariny ahoana mariny